ka izao ny valikafatra avy aty aminay. Ay moa fantatrareo fa misy lalàna code pénal eto amin'ny tany sy firenena. Lay lalàna marobe ny tanisanareo teo reny a, ay moa fantatrareo fa misy an'izany eto amin'ny tany sy firenena. Fa kosa ny zavatra mahagaga anay androany dia tsotra. Le lalàna zany a natao hampiharina amin'le vahoaka madinika, fa tsy natao hampiharina ho an'ireo mpitondra fanjakana. Zany hoe tsy hitanareo reny kolikoly be deaibe reny, tsy miteninareo momba ny lalàna. Tsy hitanareo reny fandikana imbetsaka, impolo, ninjato, ninarivo ny lalam-panorenatsika malagasy. Tsy hitanareo reny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena reny. Fa androany nareo rehefa mitsangana lay tompo-pahefana, zay ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, mijoro ka tsy hihemitra itsony, dia indronareo fa mampirangaranga ndray lay lalàna. Hantao hery fiarovana ny vahoaka ve nareo, sa hery ko fiarovana ny hery? Force pour ressort sa force ho an'ny vahoaka ho dernier rempart, ho an'ny vahoaka fiarovana ny vahoaka sy ny fananana, ho tafy bahoaka. Malahelo zahay satria nanomboka tamin'ny alahady dia efa heninay io zavatra io, fa misy vola miliara ndray no miparitaka any amin'ny tafika. Tena nalahelo zahay. Kay moa voaka tokoa ny fanambarana androany, tsy gaga tsony zahay. Fantatray ny zavatra niafina tambadiky ny fanambarana iny tao. Ka hoy zahay amintsika tafika eto androany, zahay teneninareo hoe tia vola, tia seza. Efa taona tompoko no nanananay seza, fa nareo no soloiny isakin'izay manofy tsy mihetsika izy dia soloiny daholo nareo reo. Zahay efa taona no nipetraka tao amin'ny sezanay.